samy manana ny fomba fandraisana azy ny tsirairay masina. Rehefa raha ohatra hoe teneniko amin'ilay olona mialoha izy dia indraindray ilay olona mety tsy manaiky nefa misy zavatra tsara be navoaka ilay olona. Tiako vita mihitsy aloha ilay vokatra anankiray hoe io ilay izy dia mitena ilay olona amin'izay avy hoe manao ahoana ny azoka avoaka ve ny zavatra nataontsika teo. Certains créent et jouent des sketchs, d'autres excellent dans la parodie. Tuknyen Anjian a choisi quant à lui de produire des scènes de caméra cachée. Beaucoup le reconnaissent à travers ses publications sur Facebook, connues sous le nom générique de Blague faible de Tuk. Réaliser des mystifications, filmer en public à l'insu des passants, c'est la passion de Tuk. Avant d'en arriver là, Tuknyen Anjian a déjà plongé dans le monde de l'audiovisuel. Zany hoe raha tamin'ny voalohany somary sana kely mijanona fotsiny teo anatin'ny resaka hoe acteur mpilalao fotsiny ny tenako tamin'izany tanatina fahitalavitra anankiray taloha tamin'izay resaka raha iny raha fantatrareo angamba ny resaka sangisary dia ny lalao zany hoe mpilalao tao anatin'ny sangisary ireny ny tenako taloha hoe misy hoe mazoto anao sangisary dia inona no tiany rôle ataonao anatin'ilay izy dia manatanteraka fotsiny amin'ny hoe mpilalao azay. Fa rehefa taty aoriana moa hoe misy hevitra hoe nisy satria efa tiako ihany koa ilay zavatra dia lasa hoe malao za hiditra kokoa somary mety hoe professionnel anatin'ilay tontolo zany hoe za mihitsy no mamorona, za mihitsy no mirealiser manatotosala izy dia za mihitsy no manao an'izy ihany koa hoe ohatrany ahoana fipetondraka anazy dia zay no mahatonga an'ilay Blague faible hatramin'izao mbola hitanareo sy mbola rahanareo ihany koa. De là est née Blague faible de Tuk, une émission entièrement dédiée à la production de caméras cachées pour la télévision et l'internet. Enfin, hitako ihany ianao Cendrillon. Sur sa page Facebook, Tuk compte jusqu'à plus de 147 000 followers, un succès numérique que le jeune créateur doit à une forte identité audiovisuelle et à l'augmentation du nombre des utilisateurs des réseaux sociaux depuis la crise sanitaire de 2020. Pour les prochaines années, Blague faible de Tuk possède déjà une ligne éditoriale précise, et ce, malgré la progression de la notoriété de la page qui risquerait de compromettre l'anonymat de l'acteur lors des tournages. Dia mona marina moa zany raha ohatra ka fantatry ny olona rehetrarehetra toka raha amin'ity zavatra ataony ity mbola mety mavita manao an'ity blague ity ve sa hoe mety miova ny firenena mihitsy eny eny zariana tsy hoe maniry hoe tsy hoe izay moa tadiaviko hoe fantatry ny olona rehetra tsy izay fa partage afaka ny teneniko teo io fa indraindray koa za mety misy fotoana manana complice ihany miaraka amiko zany hoe za io foana ihany fa mety hoe ty aloha mba sanginao amin'ity fa za manodididinao ihany dia rehefa avy eo vao miditra fa amin'ny ankapobeny za ao anatin'io foana zay ihany koa moa ilay identité misy fotoana ilay hoe fa mahina manao kasibosy efa tsisy coronavirus tsony zao identité napetraka mihitsy ny kasibosy iny satria efa nainga tamin'ny coronavirus manomboka anao vidéo raha teo dia hoe alao ty caméra alao ty kasibosy ty apetraka eo foana ihany satria mba mety misy fotoana matomasoko sisa hamantarana olona hafa mbola tsy fantan'ny ray manontolo ny tarihako dia misy fotoana ary misy fotoana mihitsy hoe misy olona mety tratrako eo ilay olona sangiko mbola tsy tena sûr izy hoe za ve ilay olona na tsy za fa mbola mianahany izy dia rehefa mbola izy mianahany iny masesiko foana ny anao hoe mety za fa misaotratr'izao dia lasa linao lasa tafiditra ho azy ilay blague dia mety ataoko hoe tsika malagasy sarotana indrindraindrindra amin'ny zavatra vidéo toy itony zany hoe na ianao mampime na ianao tsy mampime tsy afaka mametraka ianao hoe io ihany ilay zavatra fa mitady exigence be ny zavatra voakanao dia ianao zany amin'izay fotoana izay mila mamoaka ny tena hoe rehefa tena teanao ilay zavatra hoe mitezara fifaliana ianao teanao ilay caméra cachée dia tena hidiro tena hoe ampidiro anatin'ny ataovy iainanao mihitsy ilay izy zavatra rehefa iainanao ilay izy dia lasa tonga ho azy ilay famorona rehefa avy eo amin'ny zavatra atao dia tsy vetivety ianao dia lany andravantsika hoe tsy anao ty. Quand on parle de caméra cachée, la question du consentement et celle de la limite à ne pas franchir pour ce genre de vidéos humoristiques sont souvent mises sur la table. Comment créer des contenus drôles sans aller au-delà de la limite acceptée et acceptable? Comment assurer l'approbation des piégés tout en assurant la qualité du rendu final? Tout qui a déjà pensé.
misy fanamariana foana ataon'ny olona rehefa mamoaka vidéo ohatra reny hoe or toko mba teneno le olona rehefa vita le tournage amin'ny farany hoe mba toroy anazy hoe misy caméra ry ambadiky ry manao ohatratra iny indraindray le olona misy tsy manaiky eny tokoa indraindray misy reny misy taona anatina vidéo ako misy manoro olo ohatra reny hoe misy caméra ry fa amin'ny ankapobeny zay mihitsy ihany koa le hoentiko zay le ao anahy manokana zay le identité apetrako manokana ihany koa mba tsy hitovizana amin'ireo ataoko hoe mpanao caméra casé any ivelany resaka fa tsy eto Madagasikara satria matetika any ivelany mampiseho foana hoe ry misy caméra fa zay mihitsy ana hoentiko indray na tsy ho atoroko amin'le olona hoe ry misy caméra fa fotsiny hoe mba ahafahana mahazo an'ireny vidéo hoe mandeha mivoaka ohatra reny dia efa zany hoe miteny an'le olona rehefa vita le vidéo hoe iny sangisangy fotsiny zany hoe tsy atao anaty sary intsony le izy fa efa miresaka amin'le olona rehefa vita hoe sangisangy nataoko ty na black fibre dia ataoko iny zavatra nataontsika teo iny ka afaka voakako ve izy manao ahoana dia matetika moa mbola tsy dia nisy olana hatramin'izao ohatrany le olona zay hoe niarany sangy tamiko tao anatin'ireny nanaiky daholo ary le olona moa hoe profina mivoaka dia izay mba te hijery tsy nampanina ve izy teo dia lasa ohatrany lasa mahasarika mahapriska lasa ohatrany lasa mahasotana le olona ho azy hoe izay te hijery an'io zavatra io dia manao foana hatramin'izao le izy koa indraindray ny samy manana ny fomba fandraisana azy ny tsirairay mantsiny rehefa raha ohatra hoe teneniko amin'le olona mialoha izy dia indraindray le olona mety tsy manaiky nefa misy zavatra tsara be navoaka le olona fa tiako vita mihitsy aloha le vokatra anankiray hoe io le izy dia mitena le olona amin'izay avy hoe manao ahoana azoko avoaka ve ny zavatra nataontsika teo ezaka mihitsy aloha za tsy mikasy tanana zany hoe tsy mikasy tanana hoe mamelaka akory na mandaka fa tsy misy fikasihana mihitsy amin'ny olona zay mety sangiako mba ahafahana mety hoe le olona tratra le izy ara mety hoe torana tampoka ohatra na mety hoe mitory tampoka noho ny zavatra nataoko fa tsy mampahinana hoe le olona victime zay tratrako no mikasy satria izany no mitady an'izy koa moa raha teo